Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Vita tanteraka omaly ny fikirakirany seny nivoka-pifidianana Solomavoaka tonga avokoa nivokatra amin'ireo distrika 7 ny sabotsy 15 jona ho avy izao no amoaka nivoka-pifidianana feno vonjy maika ny seny. Mitoy ny fanamboarana lalana ataon'ny ministera ny fanajariana an-tany toeram-ponenana sy ny asa vety eto an-drenivohitra. Faritra manodidina ny 30 indray ankehitriny no nahazo tombony amin'izay tetika sa rue de Tana izay manomboka omaly. Nanomboka androany ITM 7 Sorarivo izay todi-saina etsy amin'ny CCI Ivato. Zosongadana atao anatin'izany ny fandraisana sy ny fifanankalozana eo Madagasikara sy Indonezia izay firenena nasaina manokana tamin'ity andiany favalo ity. Tsena fifanankalozana arabola. Tsisy intsony ny fanatsarana lalàna amin'ny fehizany raha nambarany eo avy eo anivon'ny Banky Foiben'ny Madagasikara. Izy kosa ny code d'échange vaovao mialohan'ny farany taona 2024 ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Hong Kong, olona mahery ny 70 no naratra vokatra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka any toerana omaly. Manameloka ny herisetrany Amnesty International. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika minasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia vita tanteraka omaly alaroby ny fikirakirany seny ny voka-pifidianana Solomavoaka. Tonga avokoa ny vokatra avy eny amin'ireo distrika 7 ny sabotsy 15 jona ho avy izao kosa no amoaka ny voka-pifidianana feno vonjy maika ny seny. Rarisona Yamtry. Rehefa natao ny fikirakirana dia 740 ny isan'ireo fitanana an-tsoratra manambara ny tsy fanjariana fototra ny fisotra ny fifidianana na ny PV de carence. Ny enina dia manambara ny fahitana fototra ny tsy fanjariana ny fifidianana. 3 vokatra ny tsy fisian'ny fifidianana mihitsy, tao Maintirano, Mampikony, Ambovombe. Ny 3 hafa kosa dia vokatra ny tsy fahatongavana ny voka-pifidianana mihitsy teny anivon'ny SRMV. 2 avy teo Ambilobe ary ny iray avy any Fanadina. Ny 4 ambiny kosa dia avy amin'ny distrika Analalava. Misy ny vokatra voaray saingy nandefa fitanana an-tsoratra manambara ny fahitana fototra ny tsy fanjarian'ny fifidianana niaraka tamin'izany vokatra voaray izany ny SRMV. 70,170 ny tahampandraisana anjarany mpifidy ka ny distrika ny Belo Androy no nahitana mpifidy betsaka indrindra. 30,770 distrika n'Antananarivo faefatra kosa no vitsy indrindra ny mpifidy n'Andrajabato satria 80,170. Nambarany filoha lefitry ny seny Rakotonarivo Tery fa Amanarivo n'ireo fangatahana fampitahana voaray ny seny. Ny 7,770 no azo nanaovana fampitahana saingy 4 tamin'ireo ihany no nisy tsy fitoviana. Amanarivo ireo fangatahana fitanana an-tsoratra eny anivon'ny Profandatsaham-bato voaray fa ny 7,770 no nikena hanaovana an'izany ary nanatotosana an'izany fampitahana ny fitanana an-tsoratra izany. Ireo fitanana an-tsoratra 7,770 ireo dia avy amin'ny distrika miisa 3 rehefa natao ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra dia 4 tamin'ireo no nahitana ny tsy fitoviana. Tamin'izay 4 izay dia 2 avy tao amin'ny distrika Soalala, ny iray avy tao amin'ny distrika Anarivomamo ary ny iray avy tao amin'ny distrika Nambositra.
Ny sabotsy fa 15 ny volana jona no amoaka voka-pifidianana feno vonjomaika ny seni. Asaina anatrika izany ireo solon-tena-panjakana, ireo kandida ny latsaka ho fidiana solombavam-bahoaka, ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpiara-mombonantoka ary ny haino aman-jery tsy ankanavaka. Fataoriana ny disadisa ny tranga teo amin'ny lehiben'ny distrikany Vohimara sy ny kandida solombavam-bahoaka vitsivitsy tao amin'ny commune Ampanefena distrikany Vohimara ny andro ny alahady fa 24 ny volana May lasa teo. Nametraka fitorinan'ireo kandida solombavam-bahoaka ireo eny amin'ny fitsarana ny lehiben'ny distrikany Vohimara. Arsona Andretra. Raha tsy ahivana ny arivany alahady fa 24 May raha nanatitra ireo vola ho an'ny délégué d'arrondissement tao amin'ny lapan'ny tanàna ny commune Ampanefena, distrikany Vohimara ny lehiben'ny distrikany Antoerana, no nisy kandida solombavam-bahoaka vitsivitsy ny antso olona sy ny tarika olona hisambotra ny lehiben'ny distrik, izay nambaran'izy ireo fa tratran'izy ireo ambody omby, nanao kolokolo mizara vola ireo délégué d'arrondissement, ampandany ny kandida natolotry ny IRD. Tsy nanaiky mihitsy ireo kandida solombavam-bahoaka vitsivitsy ireo, raha tsy nisambotra sy namatotra rojo vy ny lehiben'ny distrikany Vohimara tamin'io alahady arivo io, no entiny mpitandro ny filaminana ny azo an'ny sambava moa avy eo ity lehiben'ny distrikany Vohimara ity. Nambaran'ny kandida solombavam-bahoaka narotsaky ny IRD tany amin'ny distrikany Vohimara fa nahelony reto kandida vitsivitsy nisambotra ny lehiben'ny distrik ireto nandritra ny andro ny alatsinainy fa 17 May natotosana ny fifidianana solombavam-bahoaka fa nosamborina sy nogadraina miaraka amin'ny lehiben'ny distrikany kandida IRD ka tsy azo fidiny intsony arak'izao fijoroana vavolombelona taona izao. Nitohy tamin'ny andro ny fifidianana jour J alatsinainy fa 17 ny volana May dia nafafy nagnerana ny distrikany Vohimara ireo kandida io sy ny mpombazy dia nandeha namafy fa hoe ny andron'io alahady io dia zaho Jotombo Armel dia nataon'zareo fa hoe niara-dia tamin'ny lehibe distrika dia nisamboro niaraka tamin'ny distrika notadiana niaraka tamin'ny distrika dia nalefa tamin'ny tribunaly Antala dia nigadra tany Antala. Zay zany nafafy efa nisamboro nomoaly notadiana dia nalefa nigadra any amin'ny fonjany Antala efa tsy azo fidiny intsony fa zay olona mifidy azy dia mativato. Efa nisy nitatitra nataony Ratsamangaiky any Seni avy amin'ny distrikany Vohimara mahakasika ity raharaha ity raha ny loharanom-bavao manome fanapim-panazavana momba izany Rakotondrazakafano izay mpampaika teny eo anivon'ny Voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Ny tany Vohimara dia ireo le ataontsika hoe ankolafy izay voakasika amin'izay le fanolanana izay zany dia mananjo tanteraka mihitsy raha ohatra moa zany dia misy eo ny mahita fa nisy tsy ara-dalàna tao tamin'ny raharaha-pifidianana dia afaka mitondra ny raharaha zany makany amin'ny fitsaranavy balalampanorenana izy izay andinika ary amoaka moa ny sazy ho an'ny fitsaranavy balalampanorenana dia anisan'ny sazy zany izay mety ho avoakany ao ny fanafoanana ny voka-pifidianana amina birao fantatsaham-batoray na maromaro mety tonga hatramin'ny famerenana mihitsy ny fifidianana tao anatin'le fari-pifidianana. Raha ohatra ndraiky kosa ao zany misy mahita hoe tena nisy fandikan-dalàna izay mampiseho endrika adieloka zay dia tsy any amin'ny fitsaranavy balalampanorenana fa any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany satria ny mpitsara mpampanololalàna zany manao ny fanenjehana dia ireo moa zany amoaka ny didim-pitsarany ihany koa mety hisy ao zany ny fampandoavana lamandy mety misy ny fampidirana ponja mihitsy ho an'izay le ny OPEF nandika lalàna zay. Fantatra fa androany maraina no nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana any Antalany lehiben'ny distrikany Vohimara amin'ity raharaha ity ho taterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM hatrany nytoy ity raharaha Vohimara ity. Fa eny anivon'ny fiadidian'ny Repoblika ankehitriny anaran'ireo kandida telo isafidianan'ny filohan'ny Repoblika izay tale Jeneraly Bianco vaovao. Amin'ny fa 14 volana Jona izao ny farana ny fotoam-piasan'ny tale Jeneraly Amperinasa ho nitatitra izay navoaka ny CSC. Mampiona Rakotorso. Tapitra taloha ny faharoa Jona lasa teo ny fotoana ny fantenana ireo kandida miisa telo eo amin'ny toerany tale Jeneraly ny Bianco vaovao.
Efa eny anivo ny fiadidinan'ny Repoblika ny anaran'ireo kandida miisa 3 ireo ankehitriny. Miandry ny didim-panjakana fanendrena ataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina sisa. Fantatra ihany koa fa amin'ny fa 14 jona izao no ifarana ny fehim-piasany Tale General Amperinasa. Hitantana ny birao mahaleotena miady amin'ny kolokolo mandritra ny 5 taona tsy asiam-panovana kosa izay filoha voatendry manaraka eo araky ny voalaza ny andinin'ny fa 12 ao amin'ny lalàna 74 tsipoka 20 makasika ny ady amin'ny kolikoly. Tamin'ny fa 9 aprily lasa teo raha tsy ahivina no nisian'ny fivoriana voalohany namola volana ny paikado amin'ny recrutement. Andro vitsivitsy taorian'izay no namoana izany ampahabe maso fandraisana ireo antota taratasy filatsahana izay naharitra 30 andro. Antota taratasy filatsahana miisa 720 no voaray tamin'izany. Folo tamin'ireo no tafakatra niatrika fifampiresahana tamin'ny komite ad hoc izay nahafana ny fantana ireo kandida 3 farany raha nitatitry ny CSI na comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitoy ny fanamboaran-dalana izay ataon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy eto an-drenivohitra. Faritra manodidina ny 30 indray ankehitriny no mahazo tombony ao anatin'ny tetikasa Rue de Tana izay nanomboka omaly. Fanadiny Ivry Richard. Manoloana ny fahampitihan'ny lalana eto an-drenivohitra izay tsy nisy fikojakojana avy amin'ny commune Antananarivo efa nitonany maro. Nandray ny andraiky ny avy hatrany ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy nanomboka ny fotoana nitsangana ny governemanta ny volana janoary lasa teo. Ny toy ny asaram-bola nihitatra tamin'ireo lalana maro hafa simba zany, taorian'ny fankatoavana ny teti-bolam-panjakana nasiam-pantsiana 720 faritra manodidina ny 30 eto an-drenivohitra indray ankehitriny no amboarina anatin'ny tetikasa Rue de Tana izay natomboka omaly ka travaux à commande no anaovan'izany. Zao zany tsika vao nanao zany atao hoe marché à commande. Somary azavaiko kely izy. Misy fahasofa misy lalana zany zao eto hitatsika hoe misy lavaka io. Io lavaka io no anaovana bon de commande makany amin'ny entreprise dia izy no manatanteraka an'iny. Dia ao anatin'ny folo volana ny fanatanterahana ny asa ka raha ao anatin'izay zany misy ny atao hoe défaut technique ao anatin'io asa nataon'io dia miaratsiny amin'ny fitinenana hoe miverina eo izy bôdy fa tsy mila pena intsony satria rehefa mipehena tamin'iny izy dia normalement zany izy tokony ho pehena intsony. Folo volana nanatanterahana ny asa izy ka ny aksa rehetrarehetra ato Antananarivo zany dia voafehiny izay asa zay. Fepetra maro arak'izany no napetraka ho an'ireo orinasa nahazo ny antoka ampaharitra ny fotodrafitrasa. Voantoka mandritra ny herintaona ohatra ny asa vita. Tsy maintsy voatapina anatin'ny fehim-potoana 420 ora ihany koa lavaka ho fisorohana ny fitohanana ka amin'ny alina no hanamboarana ny fotodrafitrasa rehetra. Omaly no nijery ny fisotry ny asa ny minisitra ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ka faritra enina tohana kadimbahoaka Havaradoa, Ampasapito, Masay, Ankorondrano ary Antanimena no tsidihana tamin'izany. Manodidina izay fanamboarana dalana izay hatrany dia ny 520 isanjaton'ny asa fanamboaran-dalana izay mampitohy any Ambotry Manjaka sy Ivato no efa vita hatreto. Ny volana Novambra 2024 no vita tanteraka ity lalana ity raha ny fanazavana azo Albertin Ramerarivo. Ho vita ny volana Septambra 2024 ho avy zao ireo tetezana roa ao anatin'ny lalana miainga eo amin'ny mpivarotra ary malagasy sampanana Ambotry Manjaka mampitohy ny tanàna Ivato. Misy 2 ponts voarapida anatin'ity lalana vaovao Ambotry Manjaka Ivato ity. Mirefy 20 metatra ny alavany ary 9 metatra ny sakany ireto tetezana roa ireto izay miampita ny renirano n'Andriatany eo amin'ny PK 4+976 sy Imamba PK 5+185. Mazaka 50 taona ireto tetezana ireto. Ireto tetezana ireo moa zany dia vita amin'ny béton armé daholo ka ny tapany ambony moa zany dia ny atsotsika anazy ilay atao hoe béton pré-contrainte. Zany hoe izy io zany dia namboarina câble no ao anatiny dia fonosana béton. Zany hoe misy vy ihany moa izy io fa izay mampiré-contrainte azy moa zany dia ny câble no misy an'ilay atao hoe contrainte mialoha ahafahany milanja vesatra bebe kokoa mihoatra ny béton armé izay hitantsika andavanandro. Manarak'izany ny fototry tetezana io na ny fondation zany dia fondation profonde ny fiantso anazy, zany hoe pieux zany no mitondra ny tetezana io
ka io pio io zany a dia miletika hatrany amin'ny 5.3 metatra ny farany lalina ary misy aty amin'ny 20 metatra ny farany marivo. Ialana amin'ny fitoanan'ny fiara eny Ambohibo sy ny manodidina ary ho fanatsarana ny fifamoivoizana eto Antananarivo no tanjona amin'ity tetikasa ity. Hatreto ny 5.9 isan-jato ny asa no efa vita ary amin'ny volana Novambra 2022 no vita tanteraka ity lalana ity. Fafepetra maromaro no mametra ny fandrefesatany iray eto Madagasikara raha ny fanazavana azo. Ampy ny fitaovana anatanterahana izany saingy mbola betsaka amin'ireo olona manorina trano no tsy mandalo amin'izay fandrefesatany izay. Michel Aranarzona. Fandrefesana tany raha ny eto Madagasikara ankoatry ny fiankinana amin'ny drafi-panajariana efa mipetraka. Isan'ny dingana voalohany tokony ataon'ny olona iray manana tany mialohan'ny anorina eo aminy izany. Mazana nefa raha ny fanazavana tsy ataon'ny ankamaroan'ny olona izany. Kabeazan'ny malagasy ohatra tsy amin'izay angamba fa tonga dia hoe io le tany dia manorina trano. Mba tsy haiko hoe tiany zareo atao mise en valeur angamba le tany ve sa manao ahoana. Fa zay zany tsy mety fa tokony hoe maka géomètre aloha mandrefy an'le tany midelimite an'le faritra an'le tany hoe aiza sy aiza marina le izy dia eo anao no manorina avy eo. Tokony rehefa norina zany dia mila maka géomètre ahafantaranao an'le fetra farany hoe aiza ny fetra farany tokony ahafahanao manorina mba tsy hisy ny fandrodanana ny orina any. Etsy ankilany fepetra maromaro no mametra ny fandrefesatany iray raha ny fanazavana, miankina amin'ny habean'ny tany ihany koa ny saran'izany. Izy aloha zany tsy mandeha par mètre carré na mandeha par hectare fa izy miankina amin'ny habean'le tany dia ny izay géomètre any mifantatra anazy hoe tokony ohatrohatra zao ny sandan'ny sarany fanaovana fandrefesana anazy. Fa misy paramètre jeren'ny géomètre zany hoe trano ve le toerana, ngeda be ve le toerana, accidenté ve le toerana. Ny boranazy aloha zany aloha amin'izao dia tsy latsaky ny 2,5 millions de francs. Zay zany ny prix ambany indrindra aloha zany fa eo amin'izay no mitondra anazy hoe tokony ohatrinona na ohatrinona. Arak'izany, 10 ariary ny sarany mora indrindra amin'ny fandrefesatany eto Madagasikara. Antotanisa miisa 5.7 ireo mpandrefitany eto amintsika, 7.7 mpandrefitany avy amin'ny fanjakana, 7.7 kosa avy amin'ny tsy miankina. Fa nanomboka androany ITM 7.2 izay totsaina etsy amin'ny CCI Ivato nisongadina tao anatin'izany mifandraisana sy ny fifanakalozana eo amin'ny Madagasikara sy Indonésia izay firenena nasaina manokana tamin'ity andiany fahavalo ity. Mampiona rakotoarson. Isan'ny mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolo ara-toe-karena eto Madagasikara ny sehatry ny fizahan-tany. Isan'ny antoka mampiroborobo izany ny fifandraisana amin'ny firenena vahiny. Teboka maro anefa no mila fanatsarana raha tiana ny siany fahombiazana amin'ity sehatra ity raha ny fanazavana azo. Lohalarana amin'izany ny lafy ny fandriam-pahalemana hoy ny Prime Ministre Ntsay Christian nandritra ny lanonam-panokafana ny ITM izay nanomboka androany teny amin'ny CCI Ivato. Efa natao laharam-pahamehana ny makasiky ny fandriam-pahalemana amin'ireny toerana mpizahan-tany ireny, site touristique zany. Amin'izao fotoana zao tsy fantatsika tsara fa tsy izay fotsiny natao fa aty andrenivohitra sy any ambanivohitra rehetrarehetra satria fantatsika eran'ny Madagasikara zavatra azo jerena, misy zavatra azo trandrahana eo amin'ny lafiny fizahan-tany. Ka izay izy rehetrarehetra izay ataoko fa misitrika an'izany daholo zao ny selitra ny mpandraharaha eo amin'ny lafiny fizahan-tany. Ka mbola tsy maintsy hatsaraina zay satria tsy afaka hipetraka amin'izany fotsiny atsika amin'izao fotoana zao. Indrindra misarika ny mpamatsy vola isika na malagasy io na mpamatsy vola avy any ivelany mba tena ampivohitra an'izany sehatry fizahan-tany eto Madagasikara amin'izao fotoana zao. Isan'ny firenena nasaina manokana tao anatin'ity ITM mandian'ny fahavalo ity i Indonésia izay nahatonga delegasiona maherin'ny 50. Hiara ifanakalo sy ifampizara ary hitady vahaolana miaraka. Ity firenena izay manana maizy azy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Satria tamin'ny herintaona dia nisy ny fitsidiana nataonay tany Bali sy Jakarta. Dia niara-nanao sonia niaraka tamin'ny agence de voyage, association d'agence de voyage tany Bali, ny ONTM sy ny agence de voyage eto Madagasikara. Association iresahako eo. Dia nanomboka teo dia tapaka ny hevitra fa
ho ampitomboana ny fiaramiasa sy ny isan'ny mpizahatany avy any Indonezia makatỳ Madagasikara sy ny avy aty Madagasikara makany Indonezia. Amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny 900 mahery kely angambany anisan'ny fanerasirana ka mitanjona dia ampitombo azy avy eny amin'ity aorinan'izao fiaramiasa izao ary mpandraraha maro no noentin'ny zareo eto hanao gazety isy ny fiaramiasa tena sérieux zany. Hifarana amin'ny fahenina amby folo jona izao ity ITM mandian'ny fahavalo ity izay ahitana trano eva sy fampirantiana maro isan-karazany maneho ny zava-misy manodidina ny tontolo ny fizahantany eto Madagasikara. Fa isan'ireo rafitra iray manampy ny fitsarana amin'ny famoahana didiny karea izay ivondronan'ireo mpahay eo anivon'ny sehatra maro samihafa eto amintsika. Feno 10 taona ny karea amin'izao fotoana izao na izany aza mbola maro ireo ezaka mbola ho atsaraina. Fanadina Henri Florio. Isan'ireo rafitra iray manampy ny akaiky ny fitsarana ny karea na ny compagnie des arbitres rapporteurs et experts agréés eny anivon'ny cours et tribunaux de Madagascar na ny vondro ny mpahay ankatoavan'ny fitsarana eto Madagasikara mankalaza ny 10 taona inisiany ankehitriny. Taranja misa 20 no misy ao anivon'ity rafitra mpanampy ny fitsarana ity toy ny expert en médecine, avarie et marchandises, expert en journalisme et communication, expert en domaine et foncier sy ny maro hafa. Ho antsika eto Madagasikara manokana amin'izao fotoana izao vao manomboka hita taratra sy fantatry ny olona ny fisian'ny karea na ny mpahay eto amintsika. Izy ireo izay mitana anjarana toerana lehibe eo anivon'ny fitsarana. Expert zany sy mitondra ny anaran'ny expert ny mpahay rehetra. Fenareo mpahay noho ny mpahay eo amin'ny asa mandarà izay ataonareo. Ary mazava ho azy fa ny fahazavana araka voalaza teo izay entinareo dia tsapanay tamin'ny fotoanandro fa tena hery lehibe tokoa ary fanampiana lehibe tokoa ho an'ny mpitsara amin'izay fahamoahany didy mpitsarana tokony avoaka. Voalaza teo fa mila compétence ny expert judiciaire. Compétence na fahaiza manao zany. Ary tsy ampy fotsiny hoe diplôme fa mbola takina aminareo koa hoe ny fananareo traikefa ampy fa tsy zay mpianatra mivoaka ny université rehetra koa dia lasa expert daholo. Fa mila fahaizana ampy, mila traikefa ampy zay vao mety eken'ny fitsarana hoe tokony ho expert anampy azy eo amin'izay fahamoahana didy tokony avoaka. Manampy ny fitsarana amin'ny fanadidina ny olana misy eo anivon'ny ady eo amin'ny fitsarana ny mpahay. Araka izany, maniny ny fepetra manokana ireo olona vao afaka miditra ao anatin'ny karea. Expert agréé-ny tribunal zany na hoe mpahay ankatoavin'ny tribunal dia olona efa manana ny traikefa manokana amin'ny taranja tsirairay avy le spécialité zany. Io zany ny atao hoe faripahaizana ilaina amin'io farafahakeliny amin'izao fotoana izao dia hoe maîtrise na master amina matiera anankiray. Dia rehefa avy eo le olona tsy maintsy olona 5-30 taona farafa antotrany na fahatanora moa zay azotsika andraisana azy fa manana traikefa koa amin'le taranja fehezina any amin'ny 5-10 taona any. Dia ireo nefa tsy ampy fa tsy maintsy akatoaviny ao amin'ny cour d'appel. Manao dossier indray ianao zany dia akatoaviny cour d'appel miakatra fitsarana mihitsy atao ny fanadihadiana momba anao amin'ny lafiny rehetrarehetra. Dia rehefa avy eo laza ny cour d'appel mety ho ekena ianao ary mety misy tsy ekena fa tsy hoe dia rehefa miakatra ao dia ekena vitsy zay zavatra zay dia manao ny prestation de serment na fenianana le olona. Ho an'ireo mpahay misehatra amin'ny sehatry ny fahasalamana manampy ny mpitsara izy ireo amin'ny fijerevana akaiky ny raharaha eo anivon'ny olona manana olona eo amin'ny fitsarana ka mahakasika ny fahasalamana. Dia ny asa zany amin'io rehefa misy disadisa amin'ny tribunal ka angatahanao inona ny tena marina amin'ity amin'le voan'le olona dia atsona le expert hoe tena marina mihitsy zay zavatra ahoana ny fandehan'io ahoana ny fandehan-datra an'le olona ahoana ny fandehan'ity toeram-pitsaboana ity manao ny marina ve sa tsy manao ny marina raha misy fitoriana amin'le toeram-pitsaboana sy amin'ireo dokotera dia raha mangataka ireo mpitsara sy ireo misolivava dia miditra tsehatra zany ny mpahay na ny expert. Tanjona apetraka izy ireo ankehitriny ny hanatsarana trano ny fahaiza-manao indrindra fa nisiany fiofana ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny mpahay mba ahafahana manatsara trano ny fifandraisana sy ny fifanampiana eo amin'ny sehatry ny fitsarana eto amintsika.
nanomboka androany ary fanara-piotsy ny fankalazany ny faha-20 taona ny Karia ity. Fa mahavelom-bolo ny finiavana asehon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampiarana ny fanjakana tsara tatana sy ny ady amin'ny kolikoly. Tokony ho amafisina hatrany ny ezaka raha ny fanazavana azo. Ireo no isan'ny teboka lehibe ny songadina tamin'ny tatitra izay nataon'ny iraky ny FMI teto Madagasikara io na saina. Namoaka ny tatitra ny dian'izy ireo teto Madagasikara ny 20 Mey hatramin'ny 10 Jona teo ny iraka avy amin'ny FMI na ny Fonds monétaire international. Ambaran'izy ireo tamin'izany fa raha ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana sy ny fampiasam-bola ataon'ny fanjakana ny asa ataon'ny setra tsy miankina raha ireo no jerena tokony ohatra ny 500 ny fiakarany arkarena VB hatramin'ny faran'ny taona 2012. Hita taratra ihany koa ny politika ny fitsitsiana ataon'ny mpitondra hoy ny FMI izay mampitombo ny entimanana amin'ny fanaovana tetikasa mipaka amin'ny vahoaka. Hita taratra tao anatin'ny politika akapobean'ny fanjakana ny fahavonona ny fitondram-panjakana iroso amin'ny fanatsarana ny toe-karem-pirenena, ny fahaiza-mitantana ary ny fanamafisana ny ady amin'ny fahatrana izay tohanany ny programme FEC na ny facilité élargie de crédit. Raha ny tatitra nataon'ny iraky ny FMI teto Madagasikara hatrany, tokony ho hatsaraina ny tany fandoava-ketra ary ilaina ny fijerena ny famatsim-bola amin'ny solika sy ny herinaratra. Raha ny hita tamin'ny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina farany teo, hita ho miompana bebe kokoa amin'ny fananganana fototra-fotrasa, ny fahasalamana ary ny fanabeazana izany ho ny FMI. Tokony ho tohizana hatrany ny fiaonana sy ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraharaha ahafahana mamaritra ny viditsolika. Amaranan'ireo iraky ny FMI ity tatitra ataony ity, ambaran'izy ireo fa resy lahatra ny fanjakana malagasy sy ny Fonds monétaire international fa ho jerena manokana ny tontolo ny fandrarahana sy ny ady amin'ny kolikoly ary ny fanaovana olaram-pamehana ny lalàna momba ny vola azo amin'ny tsirariny na ny recouvrement des avoirs illicites. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aoriana izay nandraisantsika vahiny avy ao amin'ny prekaesa ankady fotsy io ihany koa makasika ny ady tany eny amin'ny commune Andraninaohatra rehefa avy ao ary. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba samba ta. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazina gu amnas, salalota zamyan amnas. Jitika diabet. Bonjour. Yes, I feel good. Oh yeah. Yes, I feel. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui. Appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia. Sardine trésor. Met bermer comme salade, mouf. Naouia to goûter nenkizi. Saka fritareche. Haswandrala la mer comme tsaki. Sardine trésor. Qualité naze. Outside. Riche en oméga. Il est la belle femme fête. Indinda mon famille comme fiana. Sardine trésor. Amleti koubé. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art,
vivre et entreprendre en toute sérénité. Yes, I feel Booster X Cola, le nouveau cocktail intense. Vernet omni fampalalamba vao isika. Naniuzatsika ny vaovao dia ny mahakasika ny tsena ny fifanankalozana arabola. Tsy insy intsony ny fanatsarana ny lalàna amin'ny fe izany raha nambarany teo anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Izy kosa ny code d'échange vaovao mialohan'ny farany ity taona 2024 ity. Michel Arnard zao. Ny taona 477 no napetraka teto Madagasikara ny MID na ny marché interbancaire des devises hampahalalana ny fifanankalozana arabola. MID marché interbancaire des devises zany hoe tsena ifanankalozana devises. Ny ankapobeny moa zany le devises tena fampiasa betsaka hoe ny euro sy ny dollar atakalo ariary misy filantsika en euro na en dollar dia ohatra ny importation ataontsika zany dia tsy maintsy vidina amin'ny dollar na en euro na amina devise étrangère dia miditra amin'ilay marché zany mividy an'izay dia ohatran'izay koa raha hividy ariary zany misy vola en devise étrangère ho ampidirina eto amin'ny marché atsika ho eto amin'ny économie zany ho hialimentena ny économie atsika dia avadika en ariary le izy dia tsy maintsy canaliser ao amin'ny marché interbancaire des devises. Raha ny fanazavan'ny gouvernora amin'ny banky foibeny Madagasikara ny fiandohan'ny herinandro teo, isy ny code d'échange vaovao mialohan'ny farany ity taona 2024 ity. L'objectif d'arriver au minimum à 6 mois de réserve de change. Eo amin'ny fifanankalozana arabola na ny fitazomana ny vola vahiny sy volamena eo anivon'ny banky foibe na ny réserve d'échange. Raha tsy ivona tanjona ny fitehirizana izany hatramin'ny enim-bolana. Eo amin'ny fitehirizana efa-bolana sy tapany Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny fanatsarana ny midy kosa indray tsy hisy intsony ny fanatsarana ny lalàna saingy hisy ny code d'échange vaovao. La circulation des devises sera approuvée dans ce nouveau cadre légal. Ny fametrahana code d'échange vaovao raha ny fanazavana dia hitondra vokany eo amin'ny sehatra ara-toekaren'i Madagasikara raha ny fanazavany pahay-toekarena raha Hervé Nathan. Maro ny impact an'ilay izy mi-impacté any amin'ny politique économique sy ny politique commerciale atsika mihitsy. Misy cas de figure mety eo amin'ny 12 eo azo eritreretina raha miala amin'io hoe change flottant io zany tsika. Zany hoe ny extrémité anankiroa zany ny anankiray taux de change ina moa zany change fixe zany hoe ny fanjakana no mametra hoe ny vidin'ny devise anankiray dia izao ariary dia ny extrémité anankiray dia le flottant zany hoe ny tsena no mametra anazy fa eo anelan'elan'ireo misy cas de figure be da be izay azo apetraka arakaraky ny politique d'ouverture politique économique d'ouverture ataon'ny fanjakana arakaraky ny stratégie d'ouverture ny ihany koa mety hoe hikapte marché régional izy na dia hirenforcer na mafimafitoana kokoa ny orinasa avy eto an-toerana. Tao anatin'ny taona maro ny lalan'ny tolotra sy ny tinado no mamaritra ny sarany ariary andrasana arak'izany ny toin'izay. Manambahiny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ny fampalalambavao amin'ny ity alina ity tsy iza fandriamatora Adamnoara Julien zay tompona andraikitra voalohany amin'ny prekaesa ankady fotsy miarabanao tonga soa eto amin'ny fampalalambavao. Fantaniana apetrako aminao voalohany mahakasika an'izay fampianarana zay misy vaovao avy eo ny fanadina mpanjakana izay nareo moa isan'ny mampanao fiofanana amin'izany. Voalohany indrindra aloha dia mifaly miarabanao dia miaraban'ny mpijery rehetra sy nisy tokantrano ihany koa ny prekaesa eto ankady fotsy. Ny prekaesa ankady fotsy dia manomana fanadinam-panjakana indray ka ny voalohany amin'izany vaovao zany dia ny inspecteur d'État. Ny inspecteur d'État moa zany dia faratampony ambony indrindra amin'ny mpiasam-panjakana. Ka ny afaka mifaninana amin'izany dia zay manana doctorat ninninina zay doctorat nananao ka feno ianao 5 ambin'ny 30 taona mihoatra plus de 35 ans zany
na ianao magistrat na ianao ankoa manamboninahitra ao amin'ny tafika malagasy officier des forces armées zany hoe na polisy na gendarme na miaramila na koa fonctionnaire ianao mpiasam-panjakana feno mihoatra ny 9 taona ka ao anatin'ny hoe catégorie 7 hatramin'ny 10 exa catégorie 7 à 10 zany a dia nafeno 7 taona teo amin'ny asa zay nataonao 7 ans de service plus de 40 ans ka ny inspecteur d'état zany a ny concours dia amin'ny 24 septembre fa fidirana atao amin'ny précaisse kosa dia amin'ny 22 juin ho avy zao ary ny fanaterana ny antotantaratasy mikasika anao ny dossier rehetrarehetra zany dia 24 juillet ho avy zao zany hoe mila mihetsiketsika aingana satria na ny fikarakarana diplôme ary dia mety maharitra ray volana eo zany diplôme karakarainao zany ka zao zany ary vao mahenao an'izao ianao dia efa mihetsiketsika zay anao inspecteur d'état ny faharoa raha ohatra ka ao amin'le fanofanana dia ny deuxième vague zany amin'ny gendarme dia ny agent de police dia ny inspecteur de police ary ny greffier zany hoe zay manana baka zany dia afaka manao inspecteur de police sy greffier ary zay manana BPC kosa dia afaka manao gendarme sy agent de police ary ny fahatelo farany zany dia mbola mandray zay amin'ny académie militaire amin'ny acmil zany amin'izao fotoana zao satria ho avy koa ny concours-ndreo zany amin'ny volana août any ho any iverenako kely mahakasika ny inspecteur d'état teo mety hoe firy zao no hoe raisina amin'ny fifananana ndavitoraka eo efapolo zany ny inspecteur d'état ho raisina amin'ity fananana amin'ny 24 septembre ity dia raha tsikaditra atsika koa efa amatonany maro tsy nisy izy io inona mety antony zao izy vao miverina ny antony izy io moa zany dia voalohany indrindra moa hoe tokony efa soloina zany ny olona ao satria efa zokonjokony daholy ary ny antony faharoa dia ny hoe le teo aloha efa tokony andeha satria efa mivoaka ny avity concours kanefa nisy ohatra ny olana kely teo amin'ny présidence tamin'izany fotoana zany sy ny syndicat ny inspecteur d'état dia tsy nandeha mihitsy le concours fa zao ndray zany zao misy fitondrana vaovao dia nitaona vaovao dia zay zany no anaovana an'le hoe inspecteur d'état indray mazava angambizay aiza marina moa zany tena hoe misy ny précaisse ankady fotsy ho an'izay hoe zao izy vao mahita atsika ny précaisse dia ao ankady fotsy zany adresse tokany io fa raha misy any ivelana dia misoloky zany na misy mampiasa ny anaran'ny précaisse fa dia ao ankady fotsy ihany misy ny précaisse 10 metatra amboniny hectare ary ambanimbany kely ny shell zay no ahitana ny précaisse ny fomba azahoananareo ny téléphone dia 033 85 788 55 033 85 788 55 na 034 50 012 05 034 50 012 05 afaka resanao kely ve hoe inona ny hoe palmarès na ny zavabita hoe taminareo ao amin'ny précaisse akady fotsy tamin'ireo fifananana efa marobe ireo indrindra ny hoe ny inspecteur d'état farany teo ny inspecteur d'état farany teo zao dia tao amin'ny précaisse rery no namoaka maromaro tamin'ny zany fananana zany 5 ndraisina teo fa ny maromaro dia tao amin'ny précaisse no mivoaka dia faharoa manarakarak'izay ny valala tsy ny romandry abavahady zao dia fararotina satria taona maro io vao miverina indray ka hoe zay indrindra ny hoe zay mahafeno andreo fipetra reo dia afaka mifaninana avokoa amarana antsika anazy afaka alefanao hoe mifanentanana mampijery ny voalohany aloha ny adiny teo dia hoe amin'ny 25 juin ny deuxième vague ny gendarme ny agent de police ny inspecteur de police ary ny greffier ny miditra ao amin'ny précaisse 25 juin deuxième vague ny inspecteur d'état dia amin'ny 22 juin kosa no fidirana satria ny concours any amin'ny 24 septembre dia zay mbola mandray acmil académie militaire hatramin'izao dia manaroatra fa ao amin'ny slogan ny targetany précaisse dia hoe ka na dia kely aza ny andohanao dia ho lehibe indrindra ny afarahanao ka zao fanarotana satria faratapony ny inspecteur d'état ary reto le zandry ety ambany kosa dia atenaina fa isonitra ambony ihany koa ankasitrahanareo vahiny teto amin'ny sampana fampalalam-baovao tamin'ny tiana sotra
Zany amin'iny fa misy milaza ho tompon'ny ampahan-tany sikay ao amin'ny fokotany cité akany sambatra commune Andranina ohatra nalainy andraiky ny manam-pahefana tamin'ny ity androany ity nampiaton'ny fametrahana borna izay nikasain'ireo milaza ho tompon'ny tany fanadina. N'Andriamanitra velo orinareo zay tonga teto anaity tanany ity dia ahoana ny lasanareo tavitaboka teo nefa osinareo tranon'Andriamanitra ve. Mitohy ny disadisa eo amin'ny roapolona ao amin'ny fokotany cité akany sambatra commune Andranina ohatra sy ny mpitarika fiangonana iray izay milaza ho tompon'ny velarantany mirefy 7 ara. Ity velarantany ity izay tafiditra ao anatin'ny tany adidin'ny sikay na ny société immobilière de la cité des assureurs d'Itos nanomboka ny taona 2017. Mazava ny fifanarahana ity orinasa ity amin'ny fanjakana, fanorenana ireo cité, espace vert, toeram-piantsonan'ny fiara sy toerana fanaovana fanatanjahantena ny toerana ary averina amin'ny fanjakana raha misy ny elan'ity farany ny tany. Amin'izao fotoana izao anefa misy olona miseho fa tompon'ny tany ka nanome izany ho ana fiangonana iray raha ny ambara ny solo-tenan'ny mponina Randriana Arvelo Mamtina. Dia ity tany voafefy ity efa misy fefy hazo io nisy nanao prescription acquisitive ny fiangonana. Io prescription acquisitive io zany dia tsy fantatray teto ampon'ny cité na dia izay ary ny tokony lalàna fa fokotany avaratsena no nanaovana le izy ary commune Ambodrapeto nanaovana affichage. Marihana nefa fa le fokotany akany sambatra izay misy an'ity tany alainy ity zany dia ny commune Andranina ohatra no miay anazy. Dia ny fokotany akany sambatra ny anaran'ny fokotany eto izay ny dinganina tanteraka. Misy fisolokiana sy raharaha kolikoly amin'ity raharaha ity raha nambara ny solotena ny mponina hatrany. Ty trano izay tazanareo eto ambadika ity ty trano izay voatatika eto ambadika ity dia trano naoriny cité izay lazainy fa izy no nanorina azy tamin'izany fotoanandro tamin'ny 1970 tamin'ny 2003 io tompoko ny naorina vola teto amin'ny fokon'olona teto amin'ny akany sambatra no namorina an'io ary niasa miny ny andraikitra fanaovana an'io. Izany rehetrarehetra izany dia efa any amin'ny tanan'ny tribonaly amin'ny 10 juillet zao misy renvoi indray mikasika an'ity dossier ity nefa izao misy amboletra fa hoe hanao bornage izy. Taorian'ny fiaonana teo amin'ny mponina sy ny solotena avy amin'ny fiangonana natreny ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila miato ny fametahana ireo borna ary miandry ny didim-pitsarana ny alarobia 10 Jolay 2022. Lafim-baovao hafa kosa indray dia niroborobo ny fanaovana graffiti teto Madagasikara tato anatin'ny taona vitsy izay. Izany tafiditra ao anatin'ny zavakanto ampitana afatra sy fanabeazana izy ireny ankehitriny ivoriza. Ny roborobo ny fanaovana graffiti teto Madagasikara tao anatin'ny 20 taona. Ankoatra ny mahasangana sy zavakanto izany, tafiditra anatin'ny fomba fampitana afatra sy fahalalana ary fanabeazana ihany koa ny graffiti, indrindra ho an'ny tanora hoy ireo mpisetra nanaovana fanadiadiana. Dia izany hoe efa ao anatin'ny zavakanto izy natao amin'ny fetim-boany teto amintsika na izy amin'izao. Entina hanabeazana, entina informer na ampitana zavatra be dia be. Solotena na fianarana izy zany lafiny. Dia tableau anankiray tsirairay zany samy hafa daholo ny style dia nefa mifono zavatra be dia be daholo ireo na personnage ary ilay izy fandraika foana amin'ilay 26 lettres zany hoe de A à Z. Raha tena milalana tsy tambony ny fironan'ny graffiti tany ampiandohany, miamatiana ary mijoro sangana sazotrandràna izany ankehitriny, ka nisy ohatra androany ny fampiratiana momba ny graffiti, natao ny mpiantsetra, izay aritra ray volana etsy ankoron-drano. Tontolon'ny fanatanjahantena fantatr'ireo mpilalao 420 mandrafitra ny mbarean'ny Madagasikara ifanandrina amin'ny Mauritanie ny zoma ho avy izao. Io fiaonana io izay tafiditra ao anatin'ny fanomanantenan'ny ekipa pirenena malagasy mialohan'ny kanina 7-2 iona zaina. Ireto avy ireo mpilalao miisa 420 mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy anohy ny fanomanantena ifanandrina amin'ny Mauritanie any Maroc ny zoma alina izao. Ireo mpiandra rato miisa 3, Ibrahima Dabou avy amin'ny Saint-Péroise, Jean Dieudonné Randriana Solo avy amin'ny Knap Sport, Melvin Adrien avy amin'ny Martigues FC. Ireo fodilarana Razaka Nantenaina Pascal avy amin'ny Saint-Péroise, Mam Gervais Randriana Arso avy amin'ny Saint-Péroise hatrany, Jérémy Morel avy amin'ny Olympique Lyonnais, Toavina Rambelson avy amin'ny Arras, Romain Metanir avy amin'ny Minnesota United, Thomas Fontaine avy amin'ny Stade de Rennes,
Jérôme Ombry avy amin'ny Grenoble Foot 38 ary avy amin'ny Grenoble Foot 38 ihany koa i Fabien Boyer. Ireo irakiraka Pilalao sy irakiraka Panafika. Romaro Rakotarso avy amin'ny Fossa Junior FC, Marco Ilay Maharitra avy amin'ny RC Charleroi, Aroasana avy amin'ny Kaizer Chiefs, Lalaina Nomenjanara avy amin'ny Paris FC, Anissé Andrianantenaina avy amin'ny Ludogorets, Ibrahima Amada avy amin'ny Mouloudia Club d'Alger, Ryan Ravelson avy amin'ny FC3, Caloin Dimitri avy amin'ny Les Herbiers. Ireto avy ireo lohalarana: Carolus Andriamaitsinora avy amin'ny Aladal, Faneva Andriatsima avy amin'ny Clermont Foot, Ndjivra Kotoarmalala avy amin'ny Samu Sakan, Paulin Voavy avy amin'ny Michel Makassa ary William Gros avy amin'ny Vitré. Ho tanterana ny zoma alina izao any Maroka ny fiaonany eo amin'ny ekipa-pirenena ny Mauritanie sy ny Bari any Madagasikara ho fanamanantena faran'ny Bari mialohan'ny hiatrena ny CAN 2022 any Egypte. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany soava tsara daholo tompoko. Maro karazana goût amnas, tsara loatra zamy amnas. Jessica Diabé, bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette Koubé. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Le journal vous a été présenté par Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato.